Efa mijoro ara-dalàna eto Ambositra ny antoko ZFM na ny Gideon fandresena ny fahantrano ary tsy mikely soroka ny amin'ny fikatsahana izay fomba entina mampandroso ny firenena sy ny faritra misy azy. Tongeto ny ray aman-dreny Pasitera Mayorana. Nisy ny fitafiazam-paritra izay natao nandeha tany Fanjina izay natanivokatra tokoa satria maro be ny vahoaka izay niona tamin'ny ray aman-dreny Pasitera Mayorana tany. Tsy vita izay ihany fa tany Sandrandà koa betsaka koa ny vahoaka izay niona tamin'ny ray aman-dreny Pasitera Mayorana. Mavely mpanantenana ny zava-miseho satria ady amin'ny fahantrana no atao dia maro ny vahoaka izay serasera mifampiresaka mifampidinika tamin'ny ray aman-drenitsika. Andresiny fahantrana ny tanjony ary vonina hiatrika ireo adidy sy andraikitra izay asaina hosahaniny eto amin'ny firenena sy ny faritra misy azy. Tehenontsika hoe inona ny zavatra mba manitikitika antsika, inona ny zavatra tsy azontsika mba tena notaniana dia mba hamaly anareo satria za foana no teny hoe tsy midino anareo dia raha misy zavatra manitikitika ny sainan'olona omena antsika ny fitenenana mba ahafahantsika resaka manontany zany hoe ahoana hatramin'izao Pasitera raha ohatra zao dia ahoana zao dia ohatra zao dia ahoana zao. Notsindrindra reto olona tonga nanatrika ity fihaonana ity tamin'ny filoham-panorona ny antoko fa hatramin'izay nisian'ny fitondran'ny fanesy dia atao lasa tohatra fiakarana ho an'ireo mpitondra hatramin'izay ny vahoaka an'Ambositra eo rehefa mpanantenana maro samihafa kanefa dia atao lasa kobakambavy izany fa tsy misy ny fanatanterahana. Hita soritra izany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fotodrafitrasa izay efa ela niasana ka tsy misy ny fanavozana azy. Ny valopolo isan-jato na fepolo isan-jato ny taona Ambositra dia mpanao asa tanana avokoa, mpanao mampiasa hazo zany no mijorofety fa ny asa tanana zany no sehatra bebe. Dia tamin'ny taona roa arivo no makaty zany io hazo io ny sakana indrindra bois de rose sy ny mpampiasana dia tsy nampiasana izay teo zany lasa tsy nampiasa atsony fa nitazominy sy tata nokatosina zany. Dia amin'izao fotoana zao zany raha ny mpanao asa tanana eto tena mizaly mahakasika loto amin'izay koa raha ampiasana zay. Dia rehefa mandinika zany tsy mahita an'ilay zava-misy hoe bois de rose amorana mpampiasana raha ohatra misy reny dia somary marary ihany fo izahay aty tsy avela ampiasa nefa ilay teo aloha manonana ihany. Dia rehefa antanenao anatin'izay zany zany hoe fahazavana aloha izahay eto nefa raha ilay fampiasana amin'ilay hazo aho dia navarina tamin'izay fa izahay eto mba ny tontolo iainana nefa raha ohatra isaky ny asa tanana tsy azo vary manao tontolo iainana izay ary izay vonona hamboly hazo. Dia ilay hazo io zany tsy voatena onana tsy voatena hoe onana ihany mavatao fa afaka ahodina vokatra ihany koa zany izy io ary izay eto mamokatra renontsika moa gavenireny fa izay reny manko izay zao mamokatra reny. Dia io hazo io zany fa sady sosikevitra ihany koa zany sahady hoe io hazo io zany afaka avadika akora fa vita zany fa ny anatany dia hoe ny mpiara-miasa na hoe mpanjifa izy zany satria hatramin'izao na mpanjifana tsy samy manjifa ilay namana intsony vokatr'izay hoe tsy mahazo mivoaka ty sa mivoaka. Dia io zany anatin'ny sady hoe mba tsika lalana zany zay hoe mba ahafahany mpamasa tanana mampiodina n'io akora io ary indrindraindrindra mba jerena an'izay hoe mpanjifa ny asa tanana malagasy zay ka zay ny tenana eto ny fitana Ambositra ty ny akamarony zany hatramin'izao. Dia zay zavatra tenenina avy zany dia tafiditra zatra amin'ny zavatra resaka hoe ampahantsaina antsika gasy, ampahantsaina antsika gasy ary le rafitra sy le lalàna hitondrana ny firenenantsika ty mihitsy no natao mba hampahana antsika. Angany sinoa bois angany ny karana ny palisandra sa ny japonais sa izy
nambolena tany kay eto amintsika ka moa tsika ny tsy ampiasany fa zara tokony vako zany lalàna zany tena vako zany fa io ny fomba fampandranatsika io zay zavatra ataony miasika mba hampavosona azy dia sakanana nefany a jereo le hanavazarona azy ka zay rehefa rarana manapaka bois de rose rarana mitatitra azy rarana ny mivarotra azy nefa tapina ny bois de rose taterina ny bois de rose lafina ny bois de rose hoe lalàny resapireneny nefa le bois de rose tsika io lasany amin'ny resapireneny fa maninona raha tena olona tena madio folo sy madio saina ka tena izay tokoa ny lalàna maninona raha tonga any le bois de rose tsy averinao aty fa tazomonao any dia jereko tsara ny politika na fanjaroana azy le mpitondra saina varotra sy manondrana fa ny volany bois de rose tsy azo ataony amin'ny kesin'ny fanjakana ampiambosona ny gasy fa ataony amin'ny kesin'ny lalàna any amin'ny contre lalàna ivelany any dia le mpitondra koa moa dia efa hoe atytika samytaka dia tombotsona andraiky zay tondravaneto lalàna vahoaka dia mifidy anay manjara ny amenakasikasika tsy isorta dia iny fa dia mamanaona dia mifidy anay dia mametraka volany zay nefa tsy fatan'le mpitondra koa rehefa mametraka volany anao dia fa fombany vahony ianao dika zay rehefa tsy anaraka ny baikiny ianao dia vahonana hidinay ny comptenareo ty tsy avelanay hivoaka ny comptenareo ty rehefa tsy anaraka ny baikiny ianareo mahongana eo nareo dia tsy avelanay anao sisy tany aty fa say le vonomy vahoaka tanàna eo dia le mitondrotsika tsy manaraka ny tombotso dia imsy dia zay baikiny izay rakady palisandra be dia tsy azoko mampiasaina zana zany efa mahita faritra varatra palisandro daholo nanaovana lafanaka rehetrarehetra ampiasaina rehetrarehetra zany fa maninona ny tiambositra tsy ampiasaina zany satria itsika aty amin'ny faritra fianarana ma atao zavahanitra tsika atao zavahanitra tsika fa raha vazarao fa tena milaza mihitsy raha betsilero mahazo fanjakana dia tafavoaka io firenena malagasy io ka noho izany dia izao azo mena fanjakana mihitsy reo betsilero sady reo miasa no manam-pahaizana fa dia sakana arak'izay azo atao dia jereo raha mbola nisy filoam-pirenena betsilero fa lafarafany betsiletsika filoamena misy na président assemblée dia nitsika natao hamoana ny zareo fotsiny any dia tsika betsilero koa moa dia zara mahita kely dia fa alleloia fa dia fa toandro reny any mba hiaka zay hoe dia tsika dia lasa kriky amina vohitsatra tsika ty ambany aty mba asokafy am'izay hoe le saina mba asokafy am'izay hoe tena tsika ve dia vohitsaka tsara ely foana hatramin'izay kristianina malagasy fa izao kristianina matimaty tsy mahamenatra kristianina miatsara velatsia amin'Andriamanitra ka izahay vahoaka madinika tena leo izahay amin'ny olona izay milaza fa kristianina nefa miatsara velatsia ka mba angatahanay raha zao atao ary tena ivavahanay andro manalo dia mba hita tena mpitondra feno fatahoran'Andriamanitra Andriamanitra ny voalohany arana eo amin'ny fiainany fa zava-poana vola makarena zay tena irinay ka maniry izahay mba ho paradisa tany Madagasikara mbola tia tany dia efa misantatra ny paradisa dia izay mba angatahanay miasa tsy fanontaniana fa fanatsarana firofiry moa ngamba tsy misy hoe ireo mpitondra reo tsisy sariteny mihitsy hoe za tsy mivavaka fa mpivavaka daholo fa maninona ny mbola izao no manjoan'ny malagasy efa mba nanaraka ihany koa tamin'ny ami de la croix tena tsara iny politika ny Jesoa iny raha iny no ampiasany eto Madagasikara fotom-pisainan'i Jesoa ny fotom-pisainan'ny mpitondra ny minisitra rehetrarehetra ny vahoaka entina koa sambatra Madagasikara dia izay zany mba irinay sy etahitanay ary angatanay andro manalina mihitsy mba tena hoe ho vahoaka malagasy tena feno fatahoran'Andriamanitra marina ny vahoaka malagasy sotra tompoko